Tsika miaraka amin'ny malagasy mpanaratsy any Kristy mandrakizay amin'ity androany ity ny zavatra resantsika senao dia ny hoe ahoana ny ampisidika ny mandrakizay ny andavanandro mpiainantsika. Andriamanitra tenenin'Andriamanitra amintsika senao zany hoe andao maka an'izay fanahy izay tsika hoe misy dikany mandrakizay le fiainantsika. D'habitude mety hoe misy dikany aminao manokana fotsiny fa misaina an'izay mihitsy tsika hoe misy dikany mandrakizay ve ny fisiko eto ambonin'ny tany. Ndao aloha tsika senao mbola hivavaka raha sitraka indrindra hivavaka tsika dia resantsika izay. Andriamanitra iray feno fisaorana anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zay ny amin'ny fotoana omenao ankehitriny afana mipetraka kely mandinika an'izay resaka mandrakizay par rapport amin'ilay fiainana andavanandronay. Misaotra anao mihitsy fa nataonao noforoninao tamin'ny imaginao zay Andriamanitra ndikany hoe voaforona olona maharitra mandrakizay zay dia mampandinika anay an'izany mihitsy ianao hoe mba hoinina loatra ary zany le mandrakizay anay. Misaotra fa efa niresaka anay an'izay ianao maly dia tohizanao aminay indray amin'ity anio ity ndreto izay rehetra mafana ny andro etsetra amin'ny fifantohana tsara izay araka ny efa tony-bavaka teo dia mitenena aminay fanamasina aminay tsirairay mihitsy manana afatra ho anay rehetra ianao nizay tonga eto anio dia manana afatra manokana tenenina aminay ianao dia voarainay tsara zany. Misaotra indrindra ny feo hafa rehetra manelingelina anay dia ampangininay amin'ny anaranao Tompo makasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ahoana ny ampisidikany mandrakizay ny andavanandro mpiainantsika. Misy texte iangatsika senao anaty baiboly eo sokafiny Korintiana faharoa. Ao amin'ny Korintiana faharoa ny texte iangatsika ny toko 5 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 10. Korintiana faharoa toko 5 andininy voalohany hatramin'ny 10 dia vakiko aminao moramora aloha le izy dia manaraka tsika. Zao soratra ao amin'ny anaran'ny Tompo hoe fa fantatsika i Paoly zany no miteny fa fantatsika fa raharavana ny trano lay atsika ety an-tany dia manana an'izay voarafitra Andriamanitra isika dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra ary misento ao anatiny ity tsika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika izay avy any an-danitra koa fa ho hita mitafy isika fa tsy mba mitanjaka fa isika amin'izao lay izao dia misento noho ny mahavesatra antsika satria tsy tiantsika ny endahana fa mba ho tafiana koa mba hatelin'ny fiainana ny mety maty ary zay efa namboatra atsika ho amin'izany indrindra dia Andriamanitra izay efa nanome atsika ny santatry ny fanahy koa matoko mandrakarivotsika ka fantatsika fa raha mitoetra amin'ny tena dia tsy mitoetra ny amin'ny Tompo fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Eny matoky isika ka aleontsika ny tsy hitoetra eo amin'ny tena fa ny hitoetra ny amin'ny Tompo koa dia ataontsika ho voninahitsika ny mba hankasitrahany atsika na mitoetra na tsy mitoetra fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia arak'izay nataony na tsara na ratsy. Ho an'izay efa teo maly dia mampatsiahantsika kely io verset farany io le andininy 10 io efa nikasihantsika kely mihitsy io maly ndresantsika senao le hoe tsy maintsy ho tsaraintsika izay le andininy 10 teo hoe tsika rehetra na tianao na tsy tianao tsy maintsy tsy misy hoe tout le monde sauf moi tsisy an'izay fa tsika koa ao anatiny tsy maintsy ho hita toetra miharihary iseho eo anatrehan'ny tompontsika izay le soratra ao anatin'le izy eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia arak'izay nataony na tsara na ratsy. Mampatsiahy kely ny omaly ho an'izay tsy teo miresaka mihitsy zany tsika hoe misy fitsarana karazany anankiroa tenenin'Andriamanitra oui misy fitsarana iseho amin'ny fitsarana zany tsika dia ndresantsika hoe tsy maintsy andalo eo amin'izay daholo tsika fa misy fitsarana karazany anankiroa mila azotsika senao an-tsaina. Misy ny mandinika eto zany tsika ohatra ny ahoana izay fitsarana anankiroa izay arakaraky ny hoe iza le olona ho tsarainy miankina amin'ny hoe ohatra ny ahoana ianao teto ambonin'ny tany izay le ny mariantsika senao tsara ho maly dia averintsika senao kely ihany izay androany le milaza ny hoe ny zavatra hitsarananao
dia ny zavatra nataonao tamin'ny ianao voateraka mandra-pahafatinao. Zay ny zavatra hitsaranantsika senao. Tsy misy zavatra atao aminao aoriana ny fahafatesanao ka manova ny daonina amin'ity fitsarananao ty. Tsy misy zavatra ataon'ny olona manodidina anao na tena feno fitiavana anao be mihitsy ny olona dia mitondra ambavaka anao etsetra. Orava koa. Azafady aloha za dia mahitsitsy any fa zay zavatra ao anaty baiboly ao zany dia tenenitsika fa ny fanahin'ny olona maty tsy entina ambavaka. Ndikany hoe tsika senao makany am-piangonana rehefa hoe maty ny olona anankiray tsy hoe hitondra ambavaka amin'ny fanahiny. Oui, mety mampatonga ny hoe lasa mba apaiser kokoa ny sain'le olona fa tsy misy mampiova ny ninina tsony. Rehefa afaka ao anatin'le olona ny ainy dia tapitra mihitsy ny soahany hatreo ny safidiny dia tsy misy manova ny ninina tsony zany ny ataony velona. Na tena hoe raitra tahaka ninona fanompoam-pivavahana tao tsy mahatonga ny fanahin'ny olona iny hoe lasa ny an-danitra tampoka le izy, ratsy tany le izy teo. Tsy mampiova zavatra. Iresaka betsaka fahafatesantsika senao amin'ity anio ity mba tsy hoe betsaka fa miresaka kely tsika tonga tsika tsisy matahotra an'izany tsony koa hoe. Fa misaina zany tsika aloha hoe miteny ny tenin'Andriamanitra misy fitsarana karazany anankiroa miandry atsika miankina amin'ny hoe ohatriny ahoantsika teto ambonin'ny tany. Na fitsarana miafarany amin'ny farihy mirehatra afo. Andao vakitsika senao ao amin'ny apokalipsy ny ahitantsika misy karazany roa. Tenentsika fantenentsika omaly hoe tsy misy suspense atao anaty baiboly. Tsy misy zany hoe fitsarana ohatriny ahoana miandry anao dia hozy ianao hoe asa kurtina bon dia zay sitrapon'Andriamanitra eo azafady fa raha zany ny zavatra teneninao dia tena mety mbola ity fitsarana voalohany ity ny miandry anao. Fa tenenin'Andriamanitra tsara misy karazany anankiroa ny fitsaranao. Na ty anankiray ty na le ray teneniko anao avy eo. Ty fitsarany ty zany dao ny tenentsika fa meny tompo atsika daholo ny sopapa ilaina rehetra ahafantarantsika hoe ohatriny ahoana. Dao izy ka fa tsika ny apokalipsy toko 20 vakiko aminao ny andinin'ny faha 1:10 vakiko aminao mihitsy moa le izy fa ny andinin'ny faha 5:10 ihany no vakiko aminao eto fa ndraso aloha asoroko mihitsy ny aloha dia mamaky ny apokalipsy tsika toko 20 manomboka eo amin'ny 1:10 hatramin'ny 5:10. Zao ny soratra hoe aritako Jaona zany manoratra an'ity fa indro ny seza fiandrianana fotsy lehibe zay le hoe fitsarany Kristy ny tenen'ny Paoly teo sy ilay mipetraka eo amboniny ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy toerany intsony ary nahita ny maty na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anoloany seza fiandrianana ary novelarina ny boky ary nisy boky iray koa novelarina dia ny boky ny fiainana zany ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita namoaka ny maty tao aminy dia samy notsaraina araka ny asany izy ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita dia natsipy tany amin'ny farihy afo zany ny fahafatesana faharoa dia ny farihy afo. Ndao iara-maky ny 5:10 tsika senao ahoana hoy le teny ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Zay zany le zavatra tsy haiko hoe ohatriny ahoana ny hainonao azy teo rehefa mamaky baiboly tsika dia andao ohatrany hoe miditra ao anatin'le scénario misy tsika mijery film ohatra zany zao le tiana hisarihana anao ohatrany hoe mijery film io le fitsarana dia teneniny hoe io misy seza fiandrianana fotsy lehibe imagineo dia ny maty rehetra tsy misy nge zany hoe ny maty dia tapitra amin'ny fiainany fa mbola mitsangana daholo le maty fa reto maty reto antenaiko mihitsy fa hoe tsy ho isan'ireo maty ireo tsika fa ireo maty ireo maty manomboka an'ireo maty tsy voasoratra ao anaty boky ny fiainana ny anarany. Ny zavatra miseho anatin'le filma zany dia ity le zavatra miseho io le seza fiandrianana dia andeha tahaka ny hoe misy latabatra eo zany dia misy boky eo amin'ny andinin'ny faha 2:10 markenao tsara marianao tsara hoy izy hoe novelarina ny boky amin'ny dika teny malagasy tsika tsotra io
tsy hitantsika taratra fa rehefa jerena amin'ny teny grika io hoe ny boky io dia boky maro be io fa tsy hoe boky ray. Ndzika ny ato amin'ny ilany zany dia misy hoe ny boky, pile na livre ato, boky maro be. Ary nisy boky anankiray koa novelarina. Ndzika ny ato zany misy pile na livre dia ato misy livre atokana. Ato indray dia ato indray. Dia zao ny zavatra fandehan'ity fitsarana ity zany. Ty fitsarana ity tena mitovy amin'ny fitsarana eto ambonin'ny tany ohatry ny rentsika miakatra justice any amin'ny tribunal ireny. Dia ny atao amin'ny fandehan'ity fitsarana ity verifiena aloha ny anaran'ilay olona ao anaty boky ny fiainana sa tsy. Tsy tao anaty boky ny fiainana ny anarany dia sokafana ny boky hijerevana ny asany teto ambonin'ny tany. Rehefa tsy ao anaty boky ny fiainana ny anarany dia sokafany ity ka izao ny zavatra fandehan'ity reto boky pile na livre reto zany mantsy ireo zany le fienregistrena ny andeha ataontsika hoe ny fandikan-dalàna na ny hoe fahotana nataony olona. Ka ho an'Andriamanitra tena hoe mpitsara marina Andriamanitra, fahotana ray fotsiny. Zany le nitenenina tadidinao tsika maliny resaka ny Jakoba toko 4:10 iza mitandrina lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha dia ahoana ozytsika? Meloka, tsy ozytsika fa ho ny tenin'Andriamanitra, meloka amin'izy rehetra. Ndikan'izany rehefa tsy hita ao anaty boky ny fiainana ny anaran'ny olona io dia verifiena ato. Verifiena hoe nanao fandikana zavatra, nanao zavatra tsy ao anatiny, nanao fahotana ve olona io? Fahotana ray fotsiny arak'izany tenin'Andriamanitra zany dia ampy ho an'Andriamanitra hitenenana an'io. Apokalipsy toko 20 io hitenenana hoe makany amin'ny farihy mirehatra afo. Amin'io zany tsika tsy hiteny hoe andray kosa ianao zany ty hiteny hoe fangatsy hoe mpamindra fo ianao. Dia hoy izy hoe oui, nandritranao teny ambonin'ny tany, namindra fo taminao mihitsy ny andry, satria nidika an'le hoe voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana. Nidika ny voasoratra ao anaty boky ny fiainana raha avako dia io olona io raha nanaiky izy hoe nipehen Jesosy daholo ny fahotany dia tsy adinina amin'io fahotany io intsony izy. Fa rehefa tsy nanaiky an'izay izy tetỳ ambonin'ny tany, fahotana anankiray fotsiny dia ampy ho an'Andriamanitra hitenenana hoe an'izany ianao, satria tsy nanaiky n'ilay nataon'ny Tompo. Ny fanontaniana ny eto zany dia miteny izy hoe rehefa rehefa tsy hita voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana dia natsipy any amin'ny farihy mirehatra afo. Fanontaniana zany zao mipetraka, ianao ty ve zao sura? Zay zao tsy resantsika efa anaty boky ny fiainana ve ny anarany C? Ina le hoe boky ny fiainana? Aza imaginenao lavitra be fa ohatra livret de famille an'Andriamanitra mihitsy zany. Boky mpianakaviana. Samy manana boky mpianakaviana daholo tsika oui, manana livret de famille. Tsy haiko izay paoziny zany aty aminareo aty fa tsika malala tsara iza ny voasoratra ao anaty boky mpianakavianareo sakaiza. Iza ny voasoratra ao. Nareo mivady zao voasoratra ao any dia iza ny voasoratra ao? Voasoratra ao ve le zana-dralànareo iny izay misakafo aminareo foana dia mipetraka aty aminareo mihitsy dia voasoratra ao ve? Voasoratra ao ve? Na le mpiara-manompo aminareo any am-piangonana tena mahery fo tena ozinareo hoe fa voasoratra ao amin'ny boky mpianakavianareo ve zany sakaiza? Tsy fa iza ihany ny voasoratra ao? Ny zanakareo ihany, na ny zanaka natsanganareo na ny zanaka naterakareo. Zay natsanganareo légalement areo dia ohatray mihitsy zao nyfanontaniana. Amboaritsika kely zany. Efa anaty boky mpianakavian'Andriamanitra ve ny anaranao? Ahoana ny fomba fanoratana ny anaranao? Ao Jaona toko 1:12 mifampatsiatsika tsy misy olona raha amboarina mantsy zany le fanontaniana efa voasoratra ao ve dia hoe ianao ve efa zanak'Andriamanitra? Zay zany zao le fanontaniana. Ianao ve efa zanak'Andriamanitra? Tsy haiko izay avalinao an'izany.
mety hiteny ianao hoe bien sûr ankiritiana zay efa ao mihitsy mamanay ngeky tena mpiandry velona be azafady a ça veut rien dire tsy izay akory ny mamaritra averintsika senao fa tsy misy olona nateraka zanak'Andriamanitra zany mihitsy personne ne n'est chrétien hoy ny zao natoko voalohany anjiny faharoambe folo hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany amin'ny teny frantsay zany vao mainka mazava kokoa aminao ve pour devenir enfant de Dieu on devient enfant de Dieu on ne n'est pas enfant de Dieu tandremantsika senao mihitsy fa ho antsika malagasy zany ohatra misy kolotsaina tao anatin'izany mihitsy aravako dia azoko be mihitsy ny mety vesatra amin'ny olona ao anatin'izany hoe satria ianao zanaka mpanompon'Andriamanitra entre guillemets be dia misaina ianao hoe za zany tonga dia izy safidiny tsirairay avy safidiny tsirairay avy zay ny tenany tompo zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra le mandray an' Jesosy inona ny dikany mino ianao hoe ay ve Jesosy ka maty ho an'ny fahotako ay ve zany natao teo amin'ny hazo fijaliana mino ianao hoe ay ve Jesosy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty pour me donner la vie éternelle mba ahafahako hoe miaina sa ho anao personnellement izany efa nisy fotoana veravako noraisinao ho anao zay nitoy any zavatra rehetrarehetra teneniko anao eto mantsy rehefa aveo assumeko hoe efa nandray an' Jesosy ianao zany efa tsy mahalala anao amin'ny ankapobeny be mifahafantarako anao fa tiako mety androany antsika senao miona tsy haiko fa zany niinsisteko anao amin'izany satria mba tsy ho diso hevitritsika senao hoe rehefa mandeha ao am-piangonana lalandava dia ohatra ny efa kristianina fa mila fanapahan-kevitra manokana tsy ny olona rehetra ny voasoratra anarana ho zanak'Andriamanitra fa zay manaiky mandray ohatra n'ireny mpianatra ireny il faut s'inscrire raha tonga ao amin'ny sekotsy hoe akory hoe rehefa miainoaino eo tokotany-pianarana ianao dia ianao koa izy tairoary nga zany fa tsy maintsy misinscrire ianao vao mety zay le raha zay efa ny s'inscrire moa ianao ty neny tompo efa vitany tsara le anazy dia non sisa hoy taminao hoe fitsarana anankiroa considéreko zany considéreko raisiko tsotra raha afako fa ianao efa isany efa isany zanak'Andriamanitra fa tsy isan'le iaran'le fitsarana teo rehefa ao anaty boky ny fiainana ny anaranao milazonao tsara tsy tsaraina amin'ny ratsy nataonao intsony ianao fantatrao moa zany rehefa ao anaty boky ny fiainana ny anaranao tsy tsaraina amin'ny ratsy nataonao intsony ianao satria ahoana satria Jesosy efa nitsaraina teo amin'ny plasinao fitsarana hafa no miandry antsika zay lazaiko anao misy karazana fitsarana anankiroa ndraso lamima tsara tsika se fa misy olona zany miresaka an'izany tsy tsaraina amin'ny ratsy nataoko tsony afaka manao ratsy fara zany dia tsy tsaraina raha ohatra sika manatsaina ohatr'izany dia hoy hoe mbola tsy lasa zanak'Andriamanitra satria nidikany hoe zanak'Andriamanitra tsika hoy tsika rappelentsika kely tamin'ny maly nidikany hoe zanak'Andriamanitra tsika ny fiainan'Andriamanitra ny lasa ao anatinao lasa misy olona vaovao ao anatinao izay miova mihitsy ny relation anao amin'ny fahotana taloha ianao manota na koa tout le monde le fait pourquoi pas moi tsy maninona fa mahavariana hoe ny zavatra miova dia ataontsika hoe tamin'ny ianao mbola tsy nandray an' Jesosy tezitra be ianao tonga zany fahatezeranao faratapony dia voateninao daholo na ny biby na ny zavatra ny WC na inona voakarapoka ny zavatra vaky ny zavatra zay ianao zay fa mipoaka ok mbola tsy nanana an' Jesosy ianao amin'iny ianao zay mahateniteny farany mihitsy zay no izy manandray an' Jesosy amin'izay ary ianao le lazaina hoe lasa zanak'Andriamanitra mbola mipoaka ihany ianao mbola voateny daholo le zavatra tany WC
fa zao nefa vao vitanao zany misy zavatra miova ny anatinao satria tonga de misy qu'est-ce que j'ai fait no ve tsy efa nanao an'izany marika goavana be mihitsy hoe misy fiainana vaovao manomboka ao anatinao satria le fanamasiny zay miteny anao hoe tiana tsy zany angile izy ndandry makeo amin' Jesosy confesse ça c'est moche diovon'ny tompo avelan'ny tompo ny fahotako de indray fa mandeha zany natsona hoe sanctification dikany hoe fanamasinana amboarin'Andriamanitra tsikelikelytsika azotsika aloha zay de hoy tsika hoe tsy tsaraina amin'ny ratsy nataotsika intsontsika satria ahoana satria Jesosy efa notsaraina tamin'io fahasoavana lehibe fa inona ny fitsarana miandry atsika ny asatsika no tsaraina amin'ny afo ndondray jerentsika sokafana indray ny any amin'ny Korintiana voalohany toko 7 andinin'ny faharaiky ambin'ny folo ihany no jerentsika hatramin'ny 5 même verset le apocalypse toko 20 11-15 de 1 Corinthiens ndray zao jerentsika toko 7 11-15 ity ny zavatra miandry ny olona zay voasoratra ao anaty boky ny fiainana ny anarany tia ny karazana fitsarana miandry atsika fa kiko aminao fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa fa tsy zay natao de Jesosy Kristy zay zany le tsika nandray an' Jesosy de manao ohatrany hoe karazana trano ny fiainatsika tenenan'ny Paoly eto de ny fondation atsika Jesosy zay ihany ny kotian'Andriamanitra de jerenao verset 12 raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na mololo eo ambonin'ny fanorenana de aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra fa ny andro no ampiseho azy satria aseho amin'ny afo zany andro zany ka de hozahany-toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra raha maharitra verset 14 et 15 vakiko aminao eto amin'ny slide atsika eto raha maharitra ny asan'ny olona zay narafiny teo amboniny de andray valipity izy raha ho levo ny afo ny asan'ny olona de ho faty antoka izy fa ny tenany kosa de ho vonjena nefa toy ny avy amin'ny afo ihany izy ohatrany ahoana zany le film tsika asenao zany rehefa nandray an' Jesosy de ny sary alain'ny Paoly ohatran'ireny hoe manorina trano reny tsika zay mihitsy zany zao tsika io manorina trano de io trano io io no ho tsaraina tsy hoe karazana trano inona ny trano nataonao tsy zay ny tsarana azy le tsy hoe tiako lazaina hoe tsy hoe villa basse ve le pauziny sa maison à 5 étages ve le izy le trano piainana io zany raha tenentsika amin'ny lafiny hafa zany fomba itenenana zany de zao le hoe ho tsaraina ny asa tsy ohatran'le atoko politika tany Madagasikara ianao ny atoko avy efa heninao zany asa vita no ifampitsarana ny an'Andriamanitra tsy ny asa vita no ifampitsarana fa inona ny matériaux de construction anao no tsaraina azonao ve ny mahasamihafa be an'izany zay renao amin'ny andininy 12 tamin'le texte atsika teo misy le fondation de aussi izy hoe manorina trano le olona na ambozaka amololo ambozaka amin'ny hazo na amin'ny vatosoa sy ny vato volamena sy vatosoa de ho tsaraina amin'ny afo de miteny zany eo amin'ilay andininy 5:12 hoe andininy 4:5 raha maharitra ny asan'le olona de andray valipity izy fantatrao fa zay ny fitsarana miandry atsika senao fahasoavana miampy fahasoavana nge ty atao amin'ny Jesosy ty fitsarana ho amin'ny valipity no andraisatsika ndika ny asatsika zany ny tsaraina nanomboka tsika nandray an' Jesosy mandra-pahafatitsika ino no fomba hitsarana azy pasena amin'ny afo tsy tsika no any amin'ny afo be fa le asatsika hitanenana le hoe inona ny motivation anao dika zany matériaux de construction zany inona nampiasainao nanaovanao an'le asa ho an'Andriamanitra tsy ny important tsy hoe inona nataonao nitory-tenibenao ok tena mahazo 100 sur 100 nese naniny namafa fiangonana bof 20
mety zay no atao se tsy le asa ndraindray tsika senao maika amina asa amy show up hoe za zany rovina ry avo ahitory teny makatsy de rovina avo anao asan'Andriamanitra orsea ny an'Andriamanitra teneny ao anaty baiboly tsara na rano mangatsika raha omenao olona madinika kely ery fa ny motivation anao volamena sy vatosoa am'le resantsika senao après hoe c'est quoi kotian'Andriamanitra iny valipitimy miandry am'zany se fa ho le tenin'Andriamanitra hoe raha ohatra ka levony afo le asan'ny olona raha tena nandray an' Jesosy io olona io ao mihitsy zany mantsy ny question foana hoe tena manana an' Jesosy ve io raha tena nandray an' Jesosy io olona io ka nefa niaina tety ambony tany izy tsy nisy valeur éternelle ny zavatra nataony tafiditra any an-danitra izy ry fa ny problema mety tena misy déception mihitsy inona zany zao raha avako ny efaran'le bozaka sy mololo sy hazo raha ohatra ka dorana amin'ny afo inona ny farany lavenina ry sakaiza le hazo mety elaela fotsiny voamay fa lasa laveny dinio ange misy an'ity tenan' Jesosy ty any amin'ny jaona toko 700 rehefa mamangy fahorintsika gasy de tenentsika foana io tanao le hoe aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra minoa koa ao an-trano indray misy fitoerana maro lasa amboatrany de mampahery atsika ery zany de misaina zany tsika eritrereto ange zany hoe tonga hono ny fotoana andehananao tonga any an-danitra ianao efa falifaly be ianao zany manana an' Jesosy tena manana ny tompo ok Jesosy aiza le fitoerana ho ana mana tena misy ianao zany hoe miampy an'le hira esa raha ianao le hirany TDL zay hoe volamena ny tsala aiza le izy Jesosy aiza le izy de eritrereto ange zao phénomène zao hoe tongany ianao de eton'ny tompo ianao fefa nahita hitanao le akofa fandoroana briky any ambotry manjaka ny Madagasikara hitanao le akofa be fandoroana briky tonga ao an-danitra hono ianao zany de eton'ny tompo misy atotana akofa be Jesosy efa misy kosa sy ino ty de hoy ny tompo rehefa nizany toetra tamin'ny afo le fisinao teny ambonin'ny tany de io nefa rany nanangon-davenina kase soiantsika se fa tonga eto androany hisaina an'izay hoe ahoana ny atonga atsika senao tsy hanangon-davenina za mihitsy io tenen'ny tompo io ho faty antoka izy fa ny tena ny ovon'izay tsy mba azo nininina akory ianao de eo zany tsika le mandinika so de mba diso fanantenany ty se ty ka manangon-davenina zay no mampisaina atsika mihitsy ny ataotsika isan'andro tiako menanao mihitsy zay tosika ny anaty zay andao hisaina hoe misy dikany mandrakizay andao ikendry hoe misy dikany mandrakizay mampirina armoire ianao misy dikany mandrakizay ve fantatrao moa fa hatramin'izany fa tsy hoe akory hoe inona ny asa masina mila atao rotsy mila manao évangélisation quelque part c'est bien fantatrao moa définition any asan'Andriamanitra anaty baiboly ao any amin'ny jaona toko 9 any verset 29 misy an'izany ny asan'Andriamanitra raha avako de isika mino an' Jesosy zany ny atsona hoe asan'Andriamanitra le izy zany tsy misy stéréotype antsika hoe zao ihany ny atsona hoe asan'Andriamanitra fa ny fiainantsika rehetrarehetra io mihitsy rehefa asiana dikany miampita eo amin'ny anjin'ny fahafolo tam'le korintianina teo zao nyraisintsika senao de miemitra kely tsika mandroso kely moa zany fa tsy miemitra ndao nefa akitsika senao miaraka le andin'ny fahasivy hoe tia ny teny filamatra ny radio vaovao masoa am'ty taony ty teny filamatra amin'ny fiainako misy koa tiry am'ty taony ty ndao miaraka mamaky nge tsika senao hoe koa dia ataotsika ho voninahintsika ny mba hankasitrahany atsika na mitoetra na tsy mitoetra
ohatrany ahoana zany fiainana misy dikany mandrakizay zany. Ny fiainana misy dikany mandrakizay dia teneniny Paoly eo tsara ny lakile an'le izy. Hoy izy hoe ataotsika ho voninahitsika mba hankasitrahany atsika. Ataonao ho voninahitra ao no hankasitrahan'Andriamanitra. Fanontaniana mipetraka. Inona zany ianao ny ataonao ho voninahitra ao amin'ny fiainana? Amboarina kely indray ilay fanontaniana dia amin'izay mety azoazonao kokoa. Inona ny zavatra eritreretinao hoe raha tonga inona ianao sa raha mahazo inona ianao dia hozy ianao hoe enfin tafa. Alefary samy misaina ny azy. Inona ny eritreretinao? Inona ny ianao ny ataonao voninahitra ao amin'ny fiainana? Raha ohatra ve ianao mahazo citoyenneté somatsara, tena voninahitra tsara kosa. Raha ohatra ve ianao mahavita trano any Anosy Belleville, raha ohatra ve ny zanakao lasa champion de quelque chose mondial, mety ho tsara. Tsara ohatra ianao ka mba manambinato juge, je sais pas. Inona zao ny eritreretinao hoe tena hoe zany kosa tena ohatry raha zany zavatra tantaraiko anao zany. Zany nge ravako ny antsoina hoe mololo sy bozaka e. So dia hoe hivoaka amin'ny septembre ny iPhone 18 eto. Raha ohatra ka mahazo azay, oh là là, tafa. Bozaka sy mololo zany. Andeha mbola tenentsika hoe andao ary isaina fiainana fivavahantsika sy ianao. Inona ny eritreretinao hoe mety ozy ianao hoe raha za kosa aloha zao no hoe afaka mitory teny dia afaka jaiko mavita didy be any am-piangonana. Anontaniana kely aloha, fa inona ny antony anaovanao an'izany? Inona ny antony? Pour être vu. Aïe aïe aïe. Fa raha ohatra ka pour être vu dia hazo zany farafabetsany, elaela vao may fa lavenina ihany nefa rany. Azonao an-tsaina? So dia mba bozaka sy mololo ary ty raharaha ty, eo tsika sy ianao zany mandinika tsara. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ataotsika ho voninahitsika mba hankasitrahany atsika. Ny antsoina hoe misy dikany mandrakizay ny fiainantsika sy ianao. Rehefa ny amin'ny teny frantsay io dia zao hoe notre ambition c'est de plaire au Seigneur. Zany io amin'ny teny frantsay. Rehefa izay ny ambition anao dia zany ny antsoina hoe misy dikany mandrakizay. Sainy daholo ary, sainy daholo ary. C'est quoi ton ambition? Misy fotoana nge ty resaka fivavahana ty raha afaka alaitsika Andriamanitra pour satisfaire notre ambition, fa tsy zay ny antom-pisitsika eto ambony tany. C'est pas ça être chrétien. Fa so dia chrétien ianao dia lasa levona daholo fotsiny, fa tsy zany nge be da be ny olona zany mampa-kristianina azy, manenjika ny fitahian'Andriamanitra. Fa tsy ny tahantsika sy ianao mihitsy ny antony itenenan'Andriamanitra antsika hoe fidiko ianao. Tsy zay ny antony, fa ny antony fidanan'Andriamanitra atsika mba tonga atsika hoe anana an'izay ambition zay hoe zany hanome voninahitra anao. Ataotsika ho voninahitsika mba hankasitrahany atsika. Mila hitanao kely, jerentsika sy ianao kely hoe fa inona moa no ampanantenain'Andriamanitra ny olona hankasitrahany. Inona ny ampanantenain'Andriamanitra? Tiako juste maka verset vitsy kely fotsiny hitenenako azy aminao hoe nonao nge ty mpitory teny faharoa ty ndao iara-makitsika sy ianao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ahoana? Fa ny olona izay hankasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana, fa ny mpanota kosa ampiasainy hanangona sy hamory mba misy olomeny izay hankasitrahan'Andriamanitra. Eninao ve zany verset zany?
tena tiako loatra zany verset zany omen'Andriamanitra finamoana ataon'ny olona eto ambony tany tsy izany mitady fahendrena fahalalana fifaliana ny olona ankasitran'Andriamanitra omeny an'izany omeny an'izany fa jerenao ngefa tsy vitan'izany jere impirimpiritsika sy ianao mitoditory ndray ianona velo nama tsy mivavaka ninina misy nefa jereny fitahiny fiainana inona ny eritreretanao an'izany tsy mbola hitanao fotsiny io verset io ny mpanota dia ampesa avelao izy anango na tsy manina izy omeny atsika lalabe afa mihitsy dia Andriamanitra ty tsy misy antony alona atsika ny ratsy fanahy mihitsy na kely azy ny problema atsika senao tsy azotsika ny arena amin'izany hoe an'Andriamanitra tsika tsy azotsika le izy enonao koa nge ao ampitoriteny any toko 7 indray fa ny verset mitovy 26 enonao indray le teny hoe fahitako fa mangidina ny fahafatesana ny vehivavy ay fandrika sy arato ny fony tsy tsika vehivavy manana an' Jesosy tsony io sady famatorana ny tanany nefa zay ankasitrahan'Andriamanitra dia ho afa mandositra azy fa ny mpanota ihany no azony hitanao tena misy différence mihitsy ny amin'ny olona ankasitrahan'Andriamanitra sy ny olona mpanota ny ankasitrahan'Andriamanitra hoana arovan'Andriamanitra miantoka amin'ny garantira ny fiarovana atsika amin'ny fakapan'Andriamanitra rehefa miaina fiainana ankasitrahantsika misy an'le lalana iny zany andehanantsika le lalan'ny olona ankasitrahan'Andriamanitra hoe le ankasitrahan'Andriamanitra ny any tedaviko zay ny butako ny fomaraina inona ny ankasitrahan'Andriamanitra androany rehefa mitoetra tsara ao anatin'izay ianao arovan'Andriamanitra amin'ny fakapanainao fa ny problema antsika se manao sortie de route foana tsika se dia antsika mbarovy ary tompo nefa ianao ary ivelany ary verena tsara ao amin'le lalana ianao fa jerentsika senao koa no ampanantenain'Andriamanitra ny olona ankasitrahany tiako tsindrina aminao tsara ty ao anatin'io texte atsika Korintiana 4:5 io anjiny voalohany hatramin'ny 10 miantoka ny fiainana aorianan'ny fahafatesan'Andriamanitra migarantira atsika izy tsara tarebe ao anatin'io texte io ary amin'ny anjiny voalohany Paul miteny hoe fa fantatsika fa raharavana ny trano laitsika ety an-tany dia manana an'izay voarafitra Andriamanitra isika dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra hitanao zany assurance amin'ny Paul zany tia nizaraina amintsika ianao ve afaka miteny an'io verset io koa hoe je sais fantatrao fa raravaina ny trano lay anao eto tia minofotsika ty zany ao aloha samy misaina daholo tsika sianao jereo nge ty zavatra tenen'ny Paul ty i Paul zany tena manana assurance mihitsy hoe resaka fahafatesana tahaka bof ohatry zany nenazy ohatrany hoe bof efa manana zavatra sura tsara izy dia andao tsika senao hianatra amin'ny Paul mianatra amin'ny Paul tsika anjiny 2 sy ny anjiny 4 tamin'ile Korintiana teo zao tsara ny teneny hoe misento atao anatin'ity vatany ity tsika ka maniry indrindra ny tafo ny tranontsika izay avy any an-danitra eo alohany atsika se azonao tsaina moa zany tenen'ny Paul zany maniry indrindra hono izy ny tafo ny dikany maniry indrindra no fatony Paul zany ny dikan'izany se andrazo any tsy ohatra atsika senao le hoe reraka be amin'ny fiainana hoe leo be amin'ny fiainana mihitsy fa alaivo mihitsy ary Jesosy fa zao ny maky tsy zany io film io amin'diny 4 miteny izy hoe tsy hoe satritsika ozy izy endahany ty vatany ty fa satritsika ny tafy an'le vatana vaovao mba hatelin'ny fiainana ny mety maty bref neny Paul zany tsy hoe satria izy leo be ny eto fa satria tsara lavitra be mihitsy le anankiray zay fanantenana zay tian'Andriamanitra ho voaraitsika senao mihitsy ny olana tsika senao tsy tafateny an'ity tenin'ny Paul ty tsika na itsika tsenjery hainao tsenjery fa hoe Filipiana toko voalohany io omony tsy asihoako anao fa eritrereto andiny 1:20 fa Kristy no antony avelomako dia inona ary mitoy io aya mahay baiboly be mihitsy tsika ary malagasy vahoaka ok fa
fa Kristy no antony avelomako ary fahafatesana no azahoako tombony. Ianao ve tsy mbola nieritreritra hoe ohatrany manahirana zany tenin'ny Paoly zany? Sainao nge zany tenin'ny Paoly zany dia ohatrany Paoly ataoviny ianao fa za aloha mbola tsy non indrindra rehefa atytsika ravako aty amin'ny tany misy anao aty le fiainanao tena important be mihitsy aty tazomina hatramin'ny petit fil kely indrindra mihitsy orsea sy ty ve zany zao mbola matahotra ny hofaty. Ny zavatra teneniko anao ty hafahafa le izy fa teneniko anao ihany tsy afaka miaina tsara eto ambonin'ny tany ianao raha tsy vonina tsara ny hofaty. Dasalony kalony averina tsy afaka niaina tsara eto ambonin'ny tany ianao raha mbola tsy vonina tsara. Teneniko tsara vonina tsara ny hofaty. Ary samy mitsakotsako ianao ve vonina tsara ny hofaty? Ohatrany ahoana zao zany hevitra hoe maty zany raha ny anatin'ny sainao? Ho atsika gasy zany resaka maty zany tena poa tiana aza manoto maty aza miteny an'izany akory ane jerenao nge ny Paoly jereo Paoly fantany loatra fa tombony grave be kay ty maty ty. Satria ahoana? Satria fantany tsara ny miandry azy. Ny olantsika senao ohatrany incognito be ngamba le fahafatesana dia hitanao vonina tsara ny hofaty ve ianao? Fantatrao moa fa nahatongavan'i Jesosy tety ambonin'ny tany dia hanafaka anao amin'ny tahotra ny fahafatesana. Zany ny teny any amin'ny Hébreu 2:2 hoe satria manana nofo amandrany zaza dia mba nandray izany ihany koa Jesosy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny hery ny fahafatesana dia ny devoly ary mba hanafahany izay rehetra nandalo ny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana no mitahotra ny fahafatesana. Tsika senao ty tena handevozany tahotra fahafatesana matetika. Sainao nge? Misy fotoana zao tsika senao mararirary zavatra kely dia ataotsika hoe marary ato amin'ny nono ato ho an'ny vehivavy zany ohatra zany ohatrany ahoana ny impression anao raha misy mivontovonto ao ohatrany tsy voately landro raha ohatrany mandeha daholo se qu'est-ce qui se passe lasa makany amin'ny dokotera mandra-pivaliny fa le mivaly iny ara le valopy ataotsika tsy haiko zany mandeha email lisa mandeha inona zay valiny any fa tianao mety makany amin'ny pastera mihitsy ianao ndao miara-sokavana le valiny le izy satria tu as peur matahotra ianao sao dia cancer anao zao fotsiny zavatra teneniko anao fa raha cancer anao dia maninona sainao nge fa ngamo ianao ty tsy ho faty foana any fa rehefa mitandondina be ahoana zany fiteny azy tena mandindona be atsika ohatr'izay le izy dia ohatrany maty ho ravako tiany Jesosy ahafahana manokana amin'izany ianao fa tsy afaka miaina tsara ianao fa misy ohatrany misy zavatra mitatao foana eo andohanao hoe vao marary kely ato mandeha any amin'ny autoroute ianao dia efa sao dia maty ety le izy zany tsy hoe resaka mon foutiste zany tsy hoe dia tsy miraharaha iny fa misy zavatra afaka ho anazy zao ravako aty anatiko aty na zao dia zao ary maty tsy maninona mihitsy satria fantatro fa nga misy maty tsy amin'ny fotoana zany taloha natahotra za mihitsy aloha matahotra sao dia marary be aloha le maty dia sao dia ahoana aveo afaka iny dia aveo ary ahoana indray le zanako kely ve raha maty dia ahoana orsea fa eritreretinao fa olona tsy dia misaina ve Andriamanitra tsika azafady dada Andriamanitra nge io tena tianao tsy hoe amin'ny fotoana n'importe quoi izy dia maka olona indrindra fa efa zanak'Andriamanitra ianao zany mahatonga le teny any amin'ny apokalipsy iny hoe sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo fa tsika senao mbola efa manana an' Jesosy efa ela be fa mbola andevozy ny devoly so dia maty indraindray na ny zavatra vidinao ninona stressé amin'ny tahotra ny fahafatesana ianao no mampividy azy
za tsy miteny anao hoe ataovaranaka be mihitsy zany ny fiainanao hoe vidividio fatany dolo ny hanina de hoany fa le inona ny pression any anaty misy pression ve sa afaka tian'Andriamanitra iaina afaktsika fa tsy andevozany taotry ny fahafatesana manafaka atsika amin'ny taotry ny fahafatesana io tompo io fa manino tsika senao matahotra maty na zay tsika senao tamana be eto ambonin'ny tany de miteny hoe za kosa avakio zary tiana de maty nefa mbola tsy navita trano tany Dobay akory zay so de mba zany ary sety tamana be eto so de manangon-davelona oravako tenin'Andriamanitra miteny amintsika any amin'ny Luka toko 7 any ny tompo miteny hoe mahatonga ny fiainantsika tsy mahavalim-bo de satria misy tsilo le fiainantsika inona le tsilo resiny arena ny fafinaretana ary ny ahiahtsika senao eto ambonin'ny tany eto so de tamana be eto ianao de hoy ny teny any amin'izao voalohany toko 2 aza ty zao tontolo zao sy zay zavatra eo amin'izao tontolo zao raha misy ty zao tontolo zao tsy ahoany ny fitiavan'Andriamanitra ny zavatra eo amin'izao tontolo zao de ny filan'ny maso ny filan'ny nofo sy ny reaka zao fiainana zao tsy avy amin'Andriamanitra zany ina ihany koa mety mahatonga antsika senao matahotra fahafatesana matahotra ny hofaty tsy azotsika antoka le miandry antsika de eo ina le miandry atsika na le apokalipsy toko 20 mantsy raha mbola tsy voasoratra amin'ny boky fiainana ny anarantsika na le Korintianina 2 teo nivakitsika ny toko 5:9 raha amin'ireo angeny mahazo rehefa maty ny olona andrasy aloha teneniko anao tsara fa teneniny tenin'Andriamanitra tsika tsara le izy tsy hoe akory ny atsika malagasy man ty resaka maty ty ohatrany hoe mystère lalina zany baba de dikany rehefa le miandro fatintsika de mety mbola miazo azo eo atokotany eo aloha fanany dadabe manakendakenda zay azo kendainy rehetra tsy ohatra zany angely sy le izy tout de suite rehefa mialo amin'ny ain'ny olona amin'ny fanahin'le olona lalana anakiroa ny alehan'ny fanahin-dravako na izay miandry raha fanahy tsy nanana an' Jesosy izy tety ambonin'ny tany miandry any amin'ny fiainatsy tezarisea miandry ny apokalipsy toko 20:5-10 miandry ny fitsanganana maty ny olona tsy voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany ho tsaraina alefany amin'ny afo be zany fiainatsy zany azotsika saina zay aloha ny any andikako azo tsotra ohatran'ireny hoe asa ianao rehefa nahita mpamosavy ny alaina na nahita olona tena le milalao ody gasy be reny mialaina zana mahita an'ireny efa mikikika mihitsy izy hoe may mbola tsy any amin'ny afo be izy satria mbola tsy tonga le apokalipsy toko 20 fa eo le am'le misy azy zany tahaka ny hoe eo amin'ny salle d'attente ny afo be efa mamay be azonao tsaina bon fa ny manana an' Jesosy Korintianina 2:5-10 rehefa tsy ato amin'ity teny ty tsika hoy ny tenin'ny Paoly de eo anatrehan'i Kristy tout de suite manana an' Jesosy zay lazaiko anao tsy perte mihitsy ianao na velona na maty satria tout de suite tonga de mifanatreha amin'ny tompontsika senao tsahonao le jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana tenenin' Jesosy taminy hoe anio ny ionanao amiko any paradisa satria nino an' Jesosy izy de vao vatany miala ao anatin'ny ainy ao anaty vatany ny ainy ny fanahiny makeo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra de zay mihitsy tsika zany ny fanahintsika tout de suite makeo amin'i Jesosy zany no mahatonga amin'ny Paoly hoe tsy androko zany de zany tia ny ananatsika senao fa tsy hoe ho faty ave tsy problème zany satria tsara lavitra hoy Paoly tsara lavitra miandry atsika ny zavatra iseho any amin'ny Tesalonianina voalohany toko 4 teneniny ny zavatra iseho zany rehefa tonga lay fotoana anankiray eny amin'ny raha hoany lanitra Jesosy tsy mbola miveriny eto ambonin'ny tany izy fa hitsena atsika misy anjomara mitsoka ao izy ny verset 16-17 mitsangana aloha zay maty ao amin'ny tompo iza daholo ny olona fantatrao akaiky ny fonao maty tao amin'ny tompo ho hitantsika reny aloha mitsangana omen'Andriamanitra vatana vaovao de le fanahy tao amin'ny Jesosy tao mijoindre le vatany vaovao
dia lasa iny izy zay le fitsanganana maty feno voninahitra miakatra makany an-danitra rapture zay raha avako dia avy eo raha mbola velontsika amin'izay fotoana izay ovainy io vatanao io amin'izany tsy aza mieritreritra tsy hoe solasola ohatran'io marika non tsy izy tena hafa mihitsy mety tsy ohatr'izao tsony ny alavako tsy haiko loatra e fa vatana parfait vatana mihitsy fa vaovao feno voninahitra no meny tompo atsika dia ndao iandrandra tsara lavitra amaranantsika senao azy hoy tsika senao hoe andao ataontsika ho voninahitsika ny ankasitrahan'Andriamanitra atsika ahoana ary ny ainatsika n'izany hoe fiainana ankasitrahan'Andriamanitra c'est facile à dire mais comment le vivre ahoana ny fomba iainantsika azy zao tsara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky ny Hébreo toko 1:20 misy olona anankiray zay ao anaty baiboly ao nambara hoe nankasitrahan'Andriamanitra fakitsika manomboka eo verset 5 et 6 finoana ny namindrana ny Enoka mianatra vetivety amin'ny Enoka tsika tsy hiara amin'ny fahafatesana ka dia tsy hita izy satria nahafindran'Andriamanitra fa talohany namindran'Andriamanitra azy dia nambara fa naninona hoy ny Enoka ahoana ny fomba nankasitrahan'Andriamanitra azy miara-mamaky ny verset 6 tsika senao fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazahoana sitraka aminy fa zay manatona azy dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy ka tenenina tsotra be ny antsoina hoe miaina fiainana ankasitrahan'Andriamanitra dia mandeha amin'ny finoana zay nahatonga ny Enoka nankasitrahan'Andriamanitra satria nanana finoana fa zany koa mbola voambola pengonana sy koa nefa le mandeha amin'ny finoana e atao mitsingevangevana ve ny tongotra zany sa hoe atenenina foana hoe mino ataon'izany ve dia zay le izy orsia inona dikany ndao aloha vetivety jerentsika senao mihitsy ny tantaran'ny Enoka ao amin'ny Genesis verset kely anankitelo fotsiny no milaza an'ilay izy ao verset 2:20 hatramin'ny 4:20 amin'ny bokin'ny Genesis zao ny teny ao hoe niara nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka taorianany niterahany amin'ny Metusela ary niteraka zazalahy zazavavy izy ary ny andro rehetra ny ainan'ny Enoka 523 taona dia ao verset 24 indray ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra andininy kely anankitelo inona ny teny miverina indroa ao anatin'ny orsaka izy ampifandraisitsika senao tsara amin'ilay boky ny Hébreo teo tsotra be dikany hoe mandeha amin'ny finoana ary se dia izao miara mandeha amin'Andriamanitra zay ny dikany miara mandeha amin'Andriamanitra dia mbola eo ihany ianao faiza ozy Andriamanitra iaraka andeha amiko mety tsy hitako ny izy tsy hitako dia ahoana ny dikan'izany hoe miara mandeha amin'Andriamanitra zany miara mahandro sakafo amin'Andriamanitra ianao zany miara mifidy akanjo anaty armoire amin'Andriamanitra ianao miara manomana toroteny zay ataonao rehetrarehetra zany dia miaraka mandeha amin'Andriamanitra tsotra zany ny dikany hoe mandeha amin'ny finoana ny dikany ianao zany mino ianao hoe misy Andriamanitra fa eo mihitsy zany tsika se ianao ty ve zao tena mino fa misy Andriamanitra raha vao zany fotsiny fanontaniana dia ianao hoe bien sûr que question bête hoy zay ngano tenenina non tsy bête mihitsy zany non mila anontaniana tsara mino ve anao fa misy tokoa Andriamanitra le izy angetsy hoe ao anaty sainao fotsiny dia hoe iaiko tiana mino jereo kely ny zavatra ataonao ka azafady jereo kely ny zavatra ataonao efa nitenenina teo tsy maintsy mino tsika fa misy izy fa mino ve anao dinio kely raha mijery zao tsika senao amin'iny ohatra mety fandraisako matetika zao ty hoe zareo nge ny olona ao am-piangonana misy olona ve ao am-piangonana indrindra ho antsika gasy moa zany dia tena mahavariana mihitsy misy olona ve izy ao am-piangonana no ifokasigara pendant le culte mpandritra ny toriteny ny paster misy manao zany ve ao am-piangonana ifokasigara izy mandritra ny toriteny ny paster possible zany non tsy possible mihitsy zany fa ahoana ry sakaiza nefa
ndana nge anao mivoaka amin'iny fotoana ny toriteny ny pasteur iny dia mivoao ivelany ao fa misy olona mifokasikara ivelany ao mety aty aminareo olo mety tsisy an'izany fa ny fiangonana Madagasikara ao dia efa mahita zany dia tiako tendrena kely ohatrao so mitana ao am-piangonana mifoka fa manino misy ny aty ivelany aty mifoka rehefa dinihana ane raha afako non tsy hoe akory Andriamanitra ny tany an-tsainy fa i pasteur sy ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra fa matahotra ny pasteur any ka Andriamanitra ao anaty boaty kely sa Andriamanitra ao anaty trano misy tilikambo tsy ao izy tsy hoe tsy ao izy fa izy nge manira any amin'ny WC fa maninona ny any amin'ny WC anao no manao an'le raha eritrereto nge zany dia mizay mampanontany ianao ty ve mino fa misy Andriamanitra andao raha resitsika amin'ny lafiny anankiray ohatra zao mino ve anao fa misy Andriamanitra oviana nefa ianao zao ny nana farany samy daholo mieritreritra oviana ianao zao ny anxieux tamina zavatra anankiray farany natahotra nefa ianao isaky ny alahady mamaky salamo sa isaky ninona dia hainao tsara daholo hoe lehibe Andriamanitra mpiaro Andriamanitra ohatry misy différence mihitsy ny zavatra inotsika sy ny tena iainantsika n'ilay izy andao tsika sy ianao andinika dia tena andao hibebaka raha afako fa satria au fond rehefa jerena tsy mino ny tompo akory tsika sy ianao tsika kristianina mihitsy matetika ny lasa ohatra ny kristianina tsy mino an'Andriamanitra dia mahagaga malahelo mafy mihitsy ny tompontsika amin'izany iza zany ny tena atahoranao ny olona sa Andriamanitra fa maninona ianao ny morakivy mifankasitrahan'iza no andrasanao ty sainao nge impirimpiry ianao ao an-trano sa tsy mahavita tsony fa tsisy mahita akory ny ezaka ataoko ato trano ato fa ho an'iza moa zany izy io ton ambition c'est de plaire à qui là à qui ho an'iza ho amin'ny tompo sa ho an'le olona fa maninontsika sy ianao no mitebiteby ny zavatra mila tenentsika marina amintsika dia le salamy fa 12:1 ainao ve io salamy io tiako loatra io salamy io ny andiny fahafito amin'io salamy io dia zao tsara le tenin'Andriamanitra hoe tsy manahy ahandre loza izy tafatoetra matoky an' Jehovah ny fondy zany raha afako nydika an'izany hoe mino an'Andriamanitra ianao ndikany hoe mino an'Andriamanitra ianao mino ianao hoe eo izy conscient ao anatin'ny sainao ianao ny fotoana rehetra hoe il est là zay nge ny olantsika sy ianao hoe tsy tonga saintsika hoe ay moa izy eto raha eo ve izy dia sahanareo mivadiny ny ady velona ohatran'iny tamin'iny i pasteur fotsiny ara zao ny ao an-tranonareo dia efa mangina aloha taovy mivoaka eo e pasteur fa toizana indray ny gera sainao nge zany tsy conscientsika sy ianao hoe eo izy zany dikany hoe mino an'Andriamanitra miara-mandeha amin'Andriamanitra conscient ianao tonga saina amin'ny fotoana rehetra ataotsika ho voninahitsika ny ankasitrahany atsika ny dikan'izany tianao izy valeur éternelle amin'ny fiainanao tsotra izy ne raha avako aza sarotina mihitsy ty fiainana kristianité miara-mandeha amin'Andriamanitra na zavatra madinika indrindra ary ny ataonao manasa bakiraro fa miaraka amin'ny hoe conscient fa eo ny tompo koa manome fifaliana tsy possible isy taraindraina sy menomenona be rehefa eo ny tompo atao miaraka misy dikany mandrakizay ka manasa bakiraro après misy dikany mandrakizay ny zavatra rehetrarehetra ataotsika rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra isika le dikany hoe miara-mandeha conscient anazy ny ampatonga an'izany ianao hoe conscient anazy zany tsy hoe mampatonga hoe ahoana fa ao anatin'izay indrindra ny tenin'Andriamanitra no mandeha miruminer tenin'Andriamanitra ianao any anatina ho any conscient vao misy zavatra kely dia fa inona moa zany zao ny tenen'ny tompo aminah amin'ity inona moa zany miresaka amin'i Jesosy ianao en permanence zay ianao conscient an'Andriamanitra zay raha fa koa ny zavatra nytantaraiko aminao tamin'ity androany ity
tsy haiko tsony zany na lava kely na lava be fa dondray aloha tsika asianao anjinika jerentsika hoe ohatry ny ahoana point be da be nresantsika teo aiza ho aiza ny zavatra mila sainao miaraka amin'ny tompo efa sura aloha ve anao hoe voasoratra amin'ny boky fiainana ianaranao raha mbola misy tsy sura afaka soratana somatsara ao enao no manoratra anarana fa nen'Andriamanitra efa misokatra le izy ny inscription misokatra mandra-pialantsika eto ambonin'ny tany dia ny dikany saino ary zay saino hoe manahoana inona ianao no ataonao voninahitra ao efa manana an' Jesosy ianao fa inona moa no tena ambition anao ty sao dia manangon-davenina ndao hoe fihinana amin'ny tompo raha nisy nanangon-davenina aloha tamin'ny fiainana tsy le mandeha amin'ny finoana miara mandeha amin'Andriamanitra tsy conscient an'Andriamanitra akory amin'ilay zavatra ataontsika dia andao ahitsitsika eo anatrehan'ny tompo zany akipitsika indray masontsika dia tsy hoe atory akorytsika fa samy mivavaka ianao mivavaka eo ampitoeranao ao satria tsy haiko izay fiainanao miaraka amin'ny tompo dia za mivavaka mafy mivavaka tsika Andriamanitra ray misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy zay ny amin'ny teninao mampianatra anay isaina hoe inona tokoa ny valeur ny fiainanay raha mbola misy eto tompo manatrika an'izao fotoana izao mbola tsy tena azo ny antoka tsara fa voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anarany dia mamangia azy manokana dia tao misy fanamasina tena fantatra ny famonjen'i Jesosy dia isafidy ny ametraka ny finoany ao amin'izay hoe kay ve ny payenao daholo Jesosy ny fahotanay dia tsy mila payenay tsony le izy misaotra anao tena eram-po eran-tsaina be mihitsy zay hoe ay ve fa paye tompo azavelanao tsinitsinina an'izany mihitsy zay fa atsiaro amin'ny fotoana rehetra hoe kay mbola ho tsaraina le fiainanay nanomboka izay nandray anao mandra-patapitry ny fofonainay eto dia misy dikany mandrakizay ve ny fiainanay fonanay aminao tompo raha ohatra ka ohatrany hoe centré tamin'ny tenanay no mahafinaritra anay ohatrany hoe natsonay mihitsy ianao hitahanay fotsiny ohatrany hoe atreo ny fahalalana izany fiainana kristianina ay moa manangon-davenina ihany zany raha centré miodikodina aminay le raha fa tianao zay ny ankasitrahanao no voninahitray Jesosy amboariny aty anatinay dia diovy mihitsy zahay mba ho marina aminay rehetra mihitsy zany hoe ny ambition anay dia ny ho ankasitrahanao esorina amin'ny anaranao zay tahotra na fahafatesana rehetra ny anatinay any dia manafaka anay ianao tompo dia mahatonga anay hiaina fiainana malalaka vonina tsara nofaty zay satria fantatray ny miandry anay dia afaka manatanteraka malalaka zay mission ampanaovanao anay eto misaotra tompo mampatsiahy anay hoe miara mandeha aminao isan'andro conscient hoe ay ianao eo dia mitombo le fanantahotra anao aty anatinay dia mitombo le fahatokinay anao misaotra anao indrindra matoky anao zay Jesosy fa miaraka aminay ianao dia ataonay amin'ny anaranao ny vavaka amen